Efa vita avokoa ny ary efa milamina ny fandoavana ny vatsim-pianarana eny amin'ireo université. Tranavara ny ministra ny poste efa marana ny qualification ihany koa amin'izao ny tetikasa digitalisation raha ny fanambarany ministra hatrany sy betsaka noho izany ireo antota taratasy sy antota-bola no kirakirainy ny mpiasa ny poste izay ny fanerasera amin'ny olona maro fanamafisana ny hery fiarovan'ny mpiasa dia nisy ny fiara-miasa amin'ny farimalagasy ary nozaraina CVO+ ireo mpiasa fanazavana. Hatramin'izao zany teo amin'le fizarana le vatsim-pianarana araka ny efa nilazaiko teo dia efa vita requalification ary nandeha ara-dalàna. Efa nazavaina Andriamatoa teo moa fa efa toerana vitsivitsy isa no amaranana an'izany ary maro le zavatra niarahana ny poste sy ny ministera enina dia hoe ireo fandefasana atao hoe SMS zany mba ahafahan'ny mpianatra tsirairay mahafantatra azy mazava ho azy moa fa ny asa goavana indrindra dia izay nataon'ny poste malagasy teo amin'ny fizarana an'ireny vatsim-pianarana ireny na dia misy faneraserana ary. Ny poste malagasy dia asa mifanerasera mivantana amin'ny vahoaka tsy vaky volo ary izay indrindra no mahatonga anay nandray fanapahan-kevitra hanome CVO+ araka izao hitantsika izao amin'ny mpiara-miasa tsirairay avy sy ho an'ny fianakaviany mba hanomezana hery fiarovana mba hampitomboana ny hery fiarovana ireo mpiasa tsirairay avy mba ahafahana miatrika ny asa mandraraha ao anatin'izao ady amin'ny Covid-19 izao.